Isaia toko fahadimy ny andiny ny voalohany hatramin'ny fahafito. Ny loha hevitritsika amin'ity volana janoary ity dia hoe tsy hanadino anao mandrakizay Jehova. Aoko aho hihira ny amin'ny malalako dia hiran'ny malalako ny amin'ny tanimbolobony. Ny malalako nana tanimboloboko atao akavoana lonaka dia nasainy io ka nesoriny ny vato. Ary novoleny karazam-boloboka tsara sady nanao tilikambo teo afovoany izy. Ary nandavaka famiazam-boloboka teo dia nanantena azy hamoa voaloboka tsara izy, kanjo namoa voalobodratsy. Kono izany ry mponina ny Jerosalema sy ny lehilahy amin'ny Joda, masina ianareo, tsarao aho sy ny tanim-boloboko. Inona moa no mbola azo atao tamin'ny tanim-boloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara aho, nahoana no namoa voalobodratsy izy? Kono izany dia aoka ambarako anareo izay ataoko amin'ny tanim-boloboko. Esoriko ny fefitsilony ka dia holevoniny izy, ary arodako ny fefy vatony ka dia ho vohitsakitsaka izy, ary ataoko simba dia simba izy, tsy ho etezana ny sakely bolobony ary tsy ho hevony izy, fa ho rakotry ny hery sy ny tsilo, ary ho didiako ny rahona tsy hampilatsaka ranon'orana aminy. Fa ny taranak'Israely no tanim-boloboko Jehova tompony maro, ary ny lehilahy amin'ny Joda ny volo-tiany dia nanantena fitsarana marina izy, kanjo fandatsahan-draha, ny andro fahamarinana izy kanjo indro fitarainana. Toy izantsika ny vaky teny ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny voasoratra Marka, ny evanjely masin-da Marka toko faha 12, ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Marka toko faha 12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Ny soramandry ny nanontanian'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ny Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin'i Jesosy azy. Ny anaran'i Jesosy ny andiny ny voalohany, ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boloboka ka namefy azy manodidina sy niady miazana, ary nanao tilikambo ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, dia lasa nakany an-tany hafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy akany amin'ny mpiasa tany andray amin'ny vokatry ny tanim-boloboka. Fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sady nikaboka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray, fa io koa dia noratrainy ny lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoiny ho faty. Ary maro koa no nirany, fa ny sasany nokapony ary ny sasany novonoiny ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia ny zanany lahy malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany nyresaka hoe ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika izy dia ho atsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boloboka. Ko ahoana no ataon'ny tompon'ny tanim-boloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana ny mpiasa tany ka omeny olo-kafa ny tanim-boloboka. Ary tsy mbola novakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nolavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehova izao, ka mahagaga eo imasontsika. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa nitenany ny olona izay tamin'izany fanoharana izany, dia nandahoan'i Jesosy ny olona ka lasa. Amananantsika izany vaky teny izany ao amin'ny Hebreo, epistily ho an'ny Hebreo izay nosoratan'ny masindahy Paoly apôstôly, toko faha 2 ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny faha 17 farany. Soramandry ery amin'ny toko voalohany, fampitahana ny Kristy sy ny anjely amin'ny anaran'i Jesosy, toko faha 2 ny andininy voalohany.
ary am'izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao indaosina hiala aminy isika fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba amin'ny fahotana ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no amafininy izay nandre tamintsika kosa sady rimanitra koa no niarana namara tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samy hafa sy ny fanomezana ny fanahy masina no zarazaray niaraka ny sitrapony fa tsy anjely no nampaneken'ny fiainana ho avy izay lazainay fa ny anankiray nanambara eo amin'ny teny iray hoe inona ny olona no atserovana azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy nataonao ambany kely noho ny anjely izy efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy ary nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao ny zavatra rehetra dia efa nampanekenao eo ambanin'ny tongolony fa tamin'ny nampanekeny azy ny zavatra rehetra dia tsy nisy izay nampanekeny azy nefa kehitriny tsy mbola hitantsika fa efa ampanekena azy ny zavatra rehetra fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy ary noho ny fitondran'ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandazy izy mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra fa miendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nariana ny zavatra rehetra raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra ny atateraka ny tompon'ny famonjena ireo amin'ny fahoriana fa iray no ny avian'izy roroa na izay nanamasina na izay amasinina koa izany no tsy nahamenatra azy ianao ireo hoe rahalahy ka manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahy kao eo amin'ny fiangonana no hiderako anao ary koa izao atoky azy ary indray koa indreto izao sy ireo zaza nomen'Andriamanitra koa satria nananofo aman-drano zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringianany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba nafahany izay rehetra nandaniny fiainany rehetra tamin'nymban'ny fanandevozana no nitahotra ny fahafatesana fa raha hita marina fa tsy ny anjely no vonjeny fa ny taranak'i Abrahama no nivonjeny ho amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalahy ny amin'ny zavatra rehetra izy mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra mba hanaovany fanavotana no ny eloko ny olona fa satria nalay-panany tenany tamin'ny fahoriana netiny dia mahavonjy izay alay-panahy koa izy mivavaka antsika ary alohan'ny anohizana ny fanazavana izany soratra masina izany Andriamanitra ray eo amin'ny sotranao ny amin'ny hafatra izay nomenao anay tamin'ny alalan'izany vaky teny ny soratra masina izany mba hifampizarana indray amin'ity fionana voalohany amin'ity taona 17 ity eto Mahajanga tavavory maro be eto amin'ity toerana ity izay anarivony ny saotra sy idera sy ankalazanao koa dia mitenena ary Jehova ao fa mihaino izay amin'ny alalan'izany vaky teny izany tondram-bavaka ihany koa izay ny fanatitra sy ny fahafolo-karena araka ny baikonao hoe aoka tsy misy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona fa aoka ny olona samy mitondra araka izay zakany avy araka ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy koa dia raiso izany mba ho antra-kasitranana amin'ny seza fiandriananao ka dia tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy natateraka izay nampandehananao azy izay manao hoe hovaako ny varavaran'ny lanitra androtsako fitena fianambiampo anareo asiko teny mafy mivalala tsy any mba mivokatra reo dia avanimbony voaloboka reo dia nareo tany mafinaritra sy sambatra fa ny vavan'i Jehova no efa miteny koa dia mitenena ary Jehova fa mihaino indray izay ny anaran'i Jesosy amen latsantsika ary mba amonjy toerana voalohany indrindra dia fisaoran'Andriamanitra lehibe no atolotro amin'izao androany fa 20 ny volana janoary taona 17 eto Mahajanga ato amin'ny Maison de la Culture ny fotoana izay ifampiarabantsika tratry ny taona voalohany indrindra izany koa dia ny mahafaly any miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra régional Mahajanga sy ny manodidina izay solotena tonga eto misy lavitra avy any Antsohiany
misy ny avy any Mitsinjo any ary ireo avy any Antananarivo, indrindraindrindra fa ny lavitra indrindra dia ireo solotenantsika avy any Fianaratsoa izay tsy mahafoy antsika koa miaraka amin'ny pasteur Herzo dia tonga eto izy ireo miaraka amin'ny loholona vitsivitsy Rahambady Amanjanaka mamangy sy miarabantsika eto Mahajanga. Fifaliana lehibe tokoa anay ety Mahajanga ny mandray nareo vahiny ny avy any Marivoay, avy any Mabokony, ny avy any Ambato Boeny, ny avy any Mitsinjo. Pasteur Herzo moa zany dia efa nandalo teto amintsika teto Majunga dia tsy mahafoy antsika rehefa misy zavatra ngeza be mba ataontsika eto. Ko dia miaraba atsika rehetra fiangonana Ray Manontolo na ny kely na ny lehibe. Tsy adino koa ny miaraba manokana ireto vahintsika ireto, vahiny Ray Aman-dreny Loloavina Atapon'Loha, vahiny Manakaja izay namaly ny antso ny fanasana zay nataontsika fiangonana, ary eto koa ny solotenan'ny fanjakana dia solotenan'ny bentanàna ny Andriamatoa sekretera generaly. Tsy adino koa fa dia misy tafika manam-boninahitra koa izay tonga miaraka amintsika eto izany. Ko dia miaraba nareo manokana Ray Aman-dreny Ajaina, misaotra indrindra mankasitraka makatelina amin'izao fanomezanareo voninahitra itovitoam-pivavahana zay hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ity, satria dia zava-dehibe aminay fiangonana Apokalipsy ny mahita antsika hoe soza be Ray Aman-dreny be eto atoerana dia mahalala ny ezaka vitan'ny fiangonana Apokalipsy dia tonga mame voninahitra sy manafika izao fotoana izao. Mankasitraka tompoko mankatelina, lava andro iainana nenareo, ela velona ianareo, ka dia mba ahita izay tadiavina ikapa ahita ny vaniny aona koa moa ny tonona izy orantsaiky tsony andidy ahitany tonona, ka dia mankasitraka mankatelina itiaka mafitsika ho an'ireo vahintsika ireo izany. Zay no elary fa alohan'ny andraisako ny tenin'Andriamanitra dia misy Ray Aman-dreny sy zanaka izay mba nangataka hoe mba izao fotoana fahatongavan'ny pasteur izao dia mba toninandro fitsingerenan'ny taona na terahana anniversaire dia mba mangataka pasteur mba hanolotra hira ho an'ny fiangonana sy ho anao zay mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra alohan'ny andraisanao ny tenin'Andriamanitra. Ko dia manasa anazy mianakareo ary zany aloha mba androso etỳ anoloana hanatanteraka izay hira fanomanan'izy mianaka izay mba ho fanomanantsika ny fomam-panahy alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ko dia mandroso ianareo mianaka izany, atao mafy mitehaka andraisantsika azy mianaka ireo. Ku
taona moa ianao zany ranabavy androany? 7 taona. 7 taona no tonga tato amin'ny apokalypsy zany a, dia 20 taona zany zao 7 taona. Tamin'izany ianao mbola tsy niteraka zany, fa tato amin'ny zanakanao zany d'origine apokalypsy daholo zany, tsisy copie mihitsy, sady te apokalypsy daholo. Firy moa zanaky madama azafady? Anankitelo mianadahy. 20 taona niditra tato, mbola tsy niteraka. 20 taona izy ato efa telo ny zanaka, mino hafa ho mary ny taranakao ato amin'ny apokalypsy, dia maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Miorenatra amin'ny farany, makasitraka toka. Mahafinaritra zany, mbola tanora no niditra tato, 20 taona, 30 taona amin'izao fotoana zao. Mafy be zany ny fijoroana tao anatin'ny 20 taona zany. Maro ny tafiotra, ny rivotra mitsoka, ny fanenjehana, ny fankalana rehetra. Fa najoro 20 taona zany ianao tena commando, efa vita formation mihitsy zany, ary efa tsy miala intsony zany fa tonga amin'ilay vatolampy ampiandiza mivaratra. Amin'ity taona ty tokoa 20 taona ny fiangonana apokalypsy eto Mahajanga, ary nanomboka n'izany fampianarana zany teto Mahajanga, dia teto amin'ity toerana ity isaky ny ariva tamin'izany. Raha nisy toerana nanaovako ny asan'Andriamanitra eran'ny Madagasikara hoe mafy sady tena sarotra, dia teto Mahajanga. Tamin'ny nanao fampianarana apokalypsy tatia no nahavoan'ny lozam-piarakodia ny tenako voalohany indrindra. Tsy za irery tao anatin'izany fiarakodia zany, fa za sy ny vady aman-janako. Hatramin'ny zaza mbola vao 9 volana tamin'izany. Nisy mpikambana apokalypsy koa ny ray dia taminay tamin'izany, ary nisy zanaka pasteur koa niaraka tao aminay tao amin'ny tomobile io, tsy haiko tao amin'ny 12 tao angamba zay miaraka amin'ny zaza tao anatin'ny tomobile, sa 13. Tomobile 504 familial iray, azafady 505 iray. Io ny fiarakodia voalohany nananan'ny fiangonana apokalypsia tamin'izany. 1 kilometra tsy idirana Atsiafabositra io lozam-piarakodia io, avy any Antananarivo zay andeha aty Mahajanga, dia tao amin'ny vitesy 140 kilometra tao zay no nitsoka ny rotilan'le tobile, dia ny vadibadika ambony ambany ny tobile iny, avy hatrany dia 4 roues en l'air. Zay miankavy ny tao anatiny tao. Nagaga dia tsy nisy naratra, tsisy maty. Lay zaza zanako lahy farany tamin'izay 9 volana, zao moa izy efa akabaky izy amin'izao, dia nipitika tao anaty tobile. Rehefa tafavoaka tao anaty tobile izay, ohatra mbola fanipanina, jerevana ilay zaza tsy hita, mba atao hoe sao dia akisao ilay tobile, sao dia voatsindro eo ambanin'ny tobile ao ilay zaza, satria tsy hita tao anaty tobile. Ningaina ilay tobile, zay olona rehetrarehetra mba azony natao nanaingan'ilay tobile, nijery tao ambanin'ilay plafond tao, tsy nisy zaza tao. Ilay zaza nipitika 10 metatra sa 7 metatra taria amin'ny ivelan'ilay fiarakodia. Izy efa tomany zay vao fantatra hoe zany misy fean-jaza mitomany. Tsy nampiemitra ny dia zany, fa dia nitoy ny dianay namonjy tatia Mahajanga, nanao ny fampianarana apokalypsy. Teto Mahajanga koa no nipoahany varatra tao Tsavaky tamin'ny trano izay nipetrahako. Tao anatin'ny fampianarana apokalypsy daholo zany. Tovitra tamin'ny fanondroko iny ny varatra, dia nibatainy nadoboky ny tany amin'ny rindrina, dia nitotona tamin'ny tany, fa mbola tsy maty ihany. Teto Mahajanga ihany koa tany andriny fampianarana apokalypsy iny, noentin'ny olona tary amin'ny saute matary za tamin'izany, satria tamin'ny taona 1997 zany, nakamanga. Tao hinana manga pasteur, ndao fa misy taninay zay re misy manga. Mety izy ery ambony manitsana manga, zay ty ambany mitsipona, nandray le manga ohatr' zao akay nisy maingoka tao ambanin'le manga tao,
man petany mainkondray ny tanako tsotsorika ny atsemboana maina ny aty vava tonga dia nitady rano dia izy le olona tao kaiky tao hoe tonga dia maty ianao raha vao misotro rano fa lany mainko fa aza misotro zaho aho fa mivavahako fa zah hisotro rano fa rehefa maty aho dia alevona fa tsy vita ny mission Tomazenga zany fa tapitreto ny diako fa tsy zakako tsony zany fa hisotro rano dia nisotro rano a dia ny andro le ram-pianakaviana nijery anahy hitsipaka hoe mitsipaka amin'izay io dia mbola tsy nitsipaka hatramin'izao dia tratra ny 20 taonako eto Tomazenga dia miarahaba antsika rehetra ray aman-dreny sy zanaka rehetra amin'izao fa 20 taona ny fiangonana eto Mahajanga izao 20 taona tokoa tsika ary natomboka amin'ny famaranana ny fampianarana boky ny apokalipsy ity fa 20 taona tsika eto ity any amin'ny volana septambra any angamba tsika na volana ho no anao fahakalazana amin'ny fa 20 taona dia anasa ny mpikambana apokalipsy eran'ny Madagasikara ho avy eto Mahajanga ka dia tokony mijery toerana tokony mba mijery toerana mety ngezangeza ihany tsika fa raha ato aloha dia efa tsy omby atsika amin'izay fa 20 taona tsika zay misy koa ny fa 20 taona ny radio fanambarana manana radio tsika fanambarana eto Mahajanga izay ho atao any Antananarivo ny radio rehetra eran'ny Madagasikara zay antsika dia anao fanentanana rehetra koa ankalaza ny fa 20 taona io anomezana voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny Coliseum no anaovana azy io koa zany amin'ny grande vacances amin'ity taona ty volana ho tsy haiko fa 5 volana ho ngamba izay safiry no anatanterahana anazy dia maro tamintsika ny tsy mba nanana tombontsoa mba afaka nandeha tamin'ny fa 20 taona iny dia misy occasion indray zany io ka dia zay tsy handeha zany aloha dia mba angatahako mba hanangatanana hoe zay tsy manana finoana hoe ahita frais dia tsy handeha dia atsangano ny tanany hoe za pasteur dia tsy mba manam-pinoana mihitsy azo frais amin'izany satria io Andriamanitra io efa tsy mitaha intsony tsisy manangana ary zay mba misalasala za te handeha nefa ny ohatrany tsy te handeha tsangano indray ny tanany ao ary zay mieritreritra ny handeha ary zany dia mba tsangano ny tanany hoe ifankahitany indray fa be mako ny nanenina teony tsy nandeha asio mevoninahitra Andriamanitra dia izao ary dia efa manomana manaova baton-drakotra manomana frais mba amin'izay mba tsy ho sahirana rehefa tonga ny volana ho ka na izao anao nataoko hoe anangona ataoko hoe 5000 na 2005 isan-kerinandro anaovanao baton-drakotra feninao io frais aller retour oa makany Mahajanga any amin'ny Tananarivo be da be ny tsy nandeha tamin'ny fa 20 taona iny fa hoe fa naninona tsy nandeha nisy nanelitra hoe isy bomba mipoaka ka dia natahotra bomba izahay kay le izy tsao dia tahaka izay nandeha ihany zany hoe tsao zany no nandaitra no ny marina za koa na enao n'iny dia nisy ny telefônina anahy tsy haiko taty amin'ny faritra maro voisa ta izy izay toy zay mantsy anazy zay matahotra bomba dia aza tonga any fa zay matahotra an'Andriamanitra dia tonga avany dia ny natahotra an'Andriamanitra tonga tany fa ny natahotra bomba dia tsy tonga tany veo vao nanenina ka dia any ndray zany ny rendez-vous indrindra ho an'izay mbola tsy nandeha fa mbola ataontsika tsaratsara kokoa noho zay no ela fa andehantsika indray ny afatra fa ny fotoanantsika mandeha dia mandeha vita ny fampianarana apokalipsy rehefa vita ny fampianarana apokalipsy dia natao ny conférence nazavaina teto fa nazavana baiboly amin'ny lafiny matematika fizika scientifique spirituel fomba nalana toka sigara paraky rongony raha sendra marary ianao ka tsy manambola itsabona amin'ny hôpitaly dia inona ny teknika atao mba tsy andoavanao volany fa raha vo ivavahana anao dia sitrana na folaka natapaka sy ny sisa fomba ialana amin'ny problème amin'ny fantrana sy ny tsy fampianara-bola rehetra tsy fananana azy tsy fahombiazana amin'izay atao navoaka antsika teto daholo zany code secret zany nandritry ny 3 andro larobia lakamisy zoma androany zany ny mamarana azy nazavaina teto mikasika any amin'ny batisa ina dikany batisa
nazavaina teto mikasika ny Jesosy Kristy iza marina moa Jesosy io fa misy Kristy santoko misy mpamono zao tontolo zao nazavaina teto ny code secret momba ny ialana amin'ny fahantrana satria raha ny fanjakana dia mbola mahantra koa ny vahoaka mahantra ny fanjakana mbola tsy maintsy mitalao mangataka fanampiana avy any velany kina moa ny azo atao amin'izany dia anjaran'ny fiangonana zany manome code secret koa eto raha mahantra ny firenena mahantra ny fanjakana ao amin'ny baiboly misy code secret voana amin'izany fa omena anareo le izy dia androany zany anatanteraka amin'ny baikon'ny Kristy tsika zay voalaza ao amin'ny Matio 7:20 alohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra dia nametraka afatra izy tamin'ny mpianany zao ny afatra napetrany Matio 7:20 ka hatramin'ny 20 ndohateny dia hoe nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehony tamin'ny mpianany dia hoy izy 20 ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra zay tia tany koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nydidiko anareo ary indro za momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao alohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra zany dia nanome baiko izy tsotra ny baikony mandehany ianareo dia ampianary ny firenena rehetra dia izy io moa mbola azavainy aty amin'ny Marka 4:40 hoe andana ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia atao Marka 4:40 izy 40 dia toy izy anotro zao zay mino dia ataovy batisa zay tsy mety mino dia elohana zany hoe rehefa nampianatra ianao zany le firenena rehetrarehetra ampianarina ino moa za ampianaro azy ny tenin'Andriamanitra aona ny fomba ilana amin'ity problème ty toka sika ara-paraky ny aretina ny fantrana sy ny sisa ampianaro azy le tenin'Andriamanitra ka raha mino izy dia ataovy batisa raha mino izy zany fa Andriamanitra mahano io problème anio Andriamanitra hiaro azy amin'ny aretina anasitrana azy amin'ny aretina hiaro azy amin'ny savy ny olona sy ny fanafian'ny fahavalo rehetra rehefa nampianarinao izy ka mino an'izany mahalala an'izany Kristy zany dia ataovy batisa fa za ombanareo mandrakariva mba raha-pataperan'ny zao tontolo zao raha manatanteraka an'izany ianareo dia rehefa nampianarinareo olona ireo dia nampianatra tokoa teto Majunga tany amin'ny 20 taona lasa fa tsy eto Majunga ihany misy fiangonana amin'izao fotoana zao fa nitatra izy teto amin'ny faritany Majunga tonga hatrany farany atsinanana any zany aizy any Mandritsara tonga hatrany Mandritsara mbola misy commune misy fiangonana any ambanivohitry Mandritsara any feno hatrany Bealalana misy fiangonana miditra aty Befandriana commune manodidina aty Antsoy maka aty Port Berger hatrany Marivato any nosy lava efa misy koa nosy lava zany zao misy any nosy lava nefa za mbola tsy tonga tany fa mbola atao nosy foana nosy be foana nefa nandehanao faritany Majunga zany aty tonga mitsinjo hatrany Mainty Rano teny lehibe an'ny gendarmerie to amintsika hoe circonscription gendarmerie to Majunga hatrany Beltsirbiana efa faritry Moron-Davy zany fa misy apokalypsy hatrany Beltsirbiana Besalampy Soanala Tsara tanàna hatrany Maiva tanàna 20 taona lasa nefa ny natombon'le fampianarana apokalypsy dia nampianarina reo olona reo dia zay nino tamin'ireo olona reo araka mibaiko ny Jesosy hoe ampianary le olona dia zay mino dia ataovy batisa fa aza asiana resaka mihitsy hoe iza ny vonona dia zay vonona dia ataovy ka nandritry n'izay 20 taona izay ngamba raha voriana daholo tsika eto amin'ny faritany Majunga rehetrarehetra koa tsy omby antsika koa i colosium io raha tsy faly amin'izany nareo aza mitehaka raha tsika eto Majunga fotsiny paritaka any akoatran'izay tsy fantatro zanaka ara-panahy daholo zany nateraka fa mahafantatra fa za tsy mbola mahita fa mety maro koa tsy mbola mifakaitatava satria hoy izy Jesosy nomena ny fahefanatra any an-danitra ka hatraty tany dia maniraka anareo dia mandehany dia olona roa no ampianarana ny apokalypsy tany amin'ny voalohany zao tsika efa anetsiny tsy haiko tapitrisany eran'ny Madagasikara
zany hoe tany voaloboka namokatra ve zany Madagasikara raha nambolenan'ny voaloboky ny apokalipsa sa tsy namokatra ataovy mafy dia me voninahitra ary Andriamanitra fa isehony voninahitra dia nyvolena tokoa ny voaloboka io tahaka ny fambolena rehetrarehetra mety misy vokatra tsara ao mety misy vokatra ratsy ao ambolena vary indraindray misy mamafy tsy parifary koa ao anatiny ao dia indraindray ireo vokatra reo tahaka ny hazo mitsiry dia maharitra 300 taona 400 taona misy hazo mitsiry tsy maharitra herintaona akoriny raha betsaka 5 taona dia efa maty le hazo tapaka le hazo tsy afaka mamokatra tsony le voaloboka sy ny sisa ka itsika ny toritentsika eto dia misy ny resaka hoe tany voaloboka sy ny mpamboly azy dia ahoana ny sarin'izy io raha ny baiboly no jerevana dia inona le tany voaloboka nyvakina tamin'ny vakitentsika tao zao ny resahany azy ato Isaia 5 Isaia 5 zao mivakiteny anatin'ny perikôpantsika zay efa voasoratra tany aloha tany fa dia mamaky fotsiny tsika ny amin'ny Israely tany voaloboka Jehova sy ny anjo azy aoka hirany amin'ny malalako aoka aho hihirany amin'ny malalako dia hirany malalako ny amin'ny tany voalobony ny malalako nanana tany voaloboka tao akavoana lonaka dia nasaina io ka nisoro ny vato ary novoleny karazam-boaloboka tsara sady nanao tilikambo teo voana izy ary nandavaka fa miazam-boaloboka teo dia nanantena azy hamoa voaloboka tsara izy kanjo namoa voalobodratsy nanantena azy hamoa voaloboka tsara izy nikarakaraina foana io voaloboka io zany nefa ozy izy lasa namoa voalobodratsy ndiny fatelo sy faefatra koa noho izany remponina any Jerosalema sy lehilahy any amin'ny Joda masinany anareo tsarao aho sy ny tany voaloboko inona moa no mbola azo natao tamin'ny tany voaloboko ka tsy efa nataoko taminy ko raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara nahoana ny mamoa voalobodratsy izy dia azavainy amin'ny andininy 7 nitaranaky ny Israely ozy izy no tany voaloboko Jehova tompony maro ary ny lehilahy amin'ny Joda ny volotiany izany hoe Jehova zany no mpamboly fa ny tany voaloboka tanin'ny Israely tamin'izany nanantena Jehova fa hoe ty tany voaloboka ty rehefa karakaraiko asiko zezika asiko zay zavatra ilainy rehetrarehetra dia hamoa voaloboka tsara kanjo izy tateorina namoa voaloboka ratsy ny zanak'Israely fa ngamo zany no karakarako anareo izany hoe trangan-javatra misy teo amin'ny fiangonan'ny Israely izany tantara izany hoe Jehova ny namboly azy ny karakara azy mba hamoa voaloboka tsara fa dia nisy ny tranga avy eo namoa voalobodratsy fa ngamo zany ozy izy nikarakarako anao fa naninona ianao no namoa voalobodratsy dia mety hitranga amin'ny fiangonana koa zany resaka zany ndana ozy izy Jesosy ampianary ny fiangonana rehetra ny tenin'Andriamanitra fa efa nomena ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty dia zay mino dia ataovy batemy na ataovy batisa zay mino dia ataovy dia indro momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao dia nivolena tokoa ny voaloboka tao amin'ny tany ny apokalipsy namboleny Jehova teo isika zany no voaloboka dia eto anatin'ireo voaloboka nambolena rehetrarehetra reo dia nisy namoa voaloboka tsara naharitra hatramin'ny 20 taona fa nisy nalazo le voaloboka tena nisy voakapa le voaloboka tena nisy maty le voaloboka tena nisy namoa voalobodratsy tena ny tany tao anatin' zay 20 taona nambolena ny voaloboka izay 20 taona dia fantatritsika daholo zany reo voaloboka sarisarina voaloboka izay namoa voalobodratsy nanimba ny namany satria reny voaloboka reny rehefa manomboka loha ny ilany anankiray eo dia nitarika ny namany eo anilany eo loha koa izy dia raha misy mihitsana ny sasany dia tarity ny hintsana koa ny sasany dia raha fa misy maty ny sasany dia mitarika ny namany hiara-maty aminy koa izy dia misy voakapa ny sasany dia taona namany koa izy takitak zao na voakapa anay fa ataovy nefa voakapa miaraka koa tsika amin'ireny dia gaga zany le tompon'ilay voaloboka hoe fa naninona ozy izy
inona ny mbola azo natao tamin'ny tany voaloboko ka tsy efa nataoko taminy, korana tena azy mo voaloboka tsara nahoana monina mo voalobo-dratsy izy. Dia nomeny ny didim-pitsarana, koa noho izany ozy izy dia ambarako aminareo zay ataoko amin'ny tany voaloboko, esoroko ny fefitsilony ka dia ho levonina izy, ary dorako ny fefivatony ka dia vohitsakitsaka izy, ary ataoko simba dia simba izy, tsy hoetezana sakely mboalobony ary tsy ho levonina izy, fa ho rakotry ny hery sy ny tsilo, ary ho didiko ny raona tsy ampilatsaka ranonorana aminy. Grave zany noho ny adalany reto voaloboka zay tsy namoa reto zany dia ny didin'i Jehova ny raona tsy andatsaka orana noho ireto voalobo-dratsy ireto. Io zany ny tompony andraikitra ny tsy filatsahan'ny orana, ny voalobo-dratsy izay tsy mamoa. Inona moa tsy nataoko taminao ry tany voaloboka ozy izy ka naninona ianao ny tsy namoa. Raha raisina eto amin'ny firenentsika malagasy zany dia azo raisina tahaka izao ity ny tany voaloboka. Nambolena ty tany ity mba hisy voaloboka tsara, fa namoa voalobo-dratsy hatrany amin'ny ambaratonga pahefana rehetrarehetra any, hatrany amin'ny vahoaka tsiraray avy any, mamoa voalobo-dratsy. Dia Jehova mampiantona ny orana. Dia hoy izy ny olona hoe vokatry ny toetrandro, marina mety vokatry ny toetrandro, fa Jehova ny karakara sy ny kolokolo ty tany ity, fa namoa voalobo-dratsy dia niantona ny orana. Nampiantoniko ny raona ozy izy Jehova tsy andatsaka orana. Zay izy amin'ny lafiny raha firenena. Inona ny lafiny eo amin'ny fiangonana? Vokatra reto voalobo-dratsy reto dia niantona koa ny orana. Ka na dia ny olona tokony handray ny tenin'Andriamanitra aza dia maina, tsisy orana, tsy afaka namokatra intsony, dia kely ny vokatra satria nisy voalobo-dratsy izay nampiantona ny orana, efa nambolena. Ka reo ozy izy dia ho kapaiko, ho esoroko ny fefiny, arotako, ahitsako, dia ho simba reo, hoetezana ny sakely voalobony ary tsy ho evoina izy, fa ho rakotry ny hery sy ny tsilo, tapatapahana zany reo hiala aminy. Dia io le resahan'ny Jesosy ety amin'ny Jaona toko 5, Jaona toko 5:10 azafady. Hoy Kristy amin'ny Jaona toko 5:10 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Jaona toko 5:10 ny andininy voalohany sy faharoa. Fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany. Izaho no tena voaloboka ary ny raiky no mpamboatra. Io zany le ray mikolokolo sy ny karakaran'le voaloboka, nefa dia lasa namoa voalobo-dratsy le voaloboka. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Io le noetezana. Noetezana ozy izy ny rantsan'ireo voalobo-dratsy ireo ny tapahana nasorony. Zany hoe izay hazo voaloboka teo amin'ny saha zany napetraka teo, tsy haiko mety 5 taona izy ny teo tsy namoa, 10 taona izy teo tsy namoa, dia ny tapahana, ny esorony. Na inona antony zany, na inona dia Andriamanitra zany nanala sy nanapaka an'ireny sampany ireny hiala tamin'ny fotom-boaloboka, fa namoa voalobo-dratsy izy. Na teto Toamazanga io mety nisy namoa voalobo-dratsy, voakapa, voatapaka, niala tamin'ny fotony, na tany Antananarivo, na tany Tsirabe io, na tany Fianaratsoa io, na tany Tomasina io, na tany Tuliary io, na tany Dego io, na tany Marivois io, na tany Befandrina io, na taiza sy taiza, zay sampany rehetrarehetra tao amin'ny voaloboka ny nalazo, zay tsy namoa rehetrarehetra dia netezana, ny tapahana. Tahaka an'ireny mpikarakara voaloboka ireny ny tapahana. Tsy nifidy izy io, na diakona, na loholona, na missionnaire, na pastera, na evangelista, na mpivavaka tsotra, na dorkasy, na inona sampana misy azy, zay rehetrarehetra namoa voaloboka ratsy rehetra dia noetezana. Fa ireo dia araka ny baikon'i Jesosy nampianariny reo dia natao batisy reo nino reo efa nanaovan'ny tompo fitahiana fa vankarakarany satria efa tonga voany tsara, fa rehefa namoa voalobo-dratsy dia notapahiny. Ary dia hita tokoa ny vokatra ireny voalobo-dratsy ireny, fa miseho tokoa ny tandroka an'izy ireny,
maharatsy azy reny ny zavatra resahany ny zavatra teneny lasa mitsangana ho fahavalon'lay tena voaloboka indray ry zareo satria voakapa ary zay tokoa ny lôzika rehefa voakapa zay sampany rehetra tsy mamozy izy Jesosy dia tsy maintsy atao inona esorina ka mba mieritrereta ihany ianao hoe za ty ve mba mamozy sa tsy mamofy fa zay tsy namory rehetrarehetra nge fa nesorina misy ny sasany tondra fiangonana tsy haiko 5 taona 7 taona tsisy vokatra mihitsy tsy namo dia Andriamanitra Jesosy mihitsy nanety azy ny kapaina nasorona teo dia izao nolazainy Jesosy azy hoe ny azo ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa dia esorina fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa fa ny sampany zay mamozy izy dia amboariny mba hamoa bebe kokoa fa zay tsy mamoa rehetrarehetra na hatrany Frantsy io misy sampany koa tany izay efa ataontsika hoe 5 taona sa 4 taona no ny karakaraina sy ny volena tao tsy namoa dia voaety kapa voakapa dia zavatra ara-tsoratra masina daholo zany reny sampany tsy mamoa dia esorina hoe 4 taona ianao ny tao dia tsy namokatra mihitsy dia inona zany ny ilananao amin'ny toerana io nefa vokatra ny takina aminao nomenanao le tany boaloboka na le tany bary mba volenao nasiana rano nomena zezika nomena omby inona sy nomenanao karakarana an'io 5 taona ianao teo 5 taona teo tsisy vokatra na nyray azy 5 taona nambolena aozy izy ny tompony orinasa hoe soloy ty tompony andraikitra ty esory ty kapao fa tsy mamokatra zay tsy mamokatra miala asory amin'ny sampany zay namoa voalobodratsy rehetrarehetra tapao asory zay ny soratra masina tsy hevitry pastera Maholo zany fa zay ny pirekopantsika dia azavay dia ohatra zany koa ny Kristy sy ny mpianany raha miresaka tsika Kristy sy ny mpianany mivaky teny io amin'ny marika 2 io fa mitovitovy amin'io ihany ny aty amin'ny Matio fa aleo ny aty amin'ny Matio no raisitsika verset synoptika an'io Matio 2:20 kasika an'io azo tsy mamoa io dia ovakitsika Matio 2:20 ataontsika manomboka amin'ny andininy fa andininy faha 13 tsika manomboka Matio 2:20 andininy 13 tovy tsara ny lohatenin'izy io sy ny marika 2:12 ny vakitsika hoe nanontaniany lohan'ny mpisorona sy ny lolan Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin'i Jesosy azy atombokontsika amin'ny 13 le vaky teny rehefa tafiditra teo amin'ny kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny lola ka nanao hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao ary iza no nanomenao zao fahefana zao mba nazo alalana tany amin'ny ben'ny tanàna ve anao mba nazo alalana tany amin'ny préfet ve anao nazo alalana tany amin'ny chef de région ve anao nanome taratasy maradalana anao ve ny ministeran'ny intérieur ny fanjakana ny joronao mantreny Jesosy fahefana avy aiza ny torinao teny ety andalana sy ny sisa nisy autorisation sa tsy misy ary iza nanomenao zany fahefana zany dia namaly Jesosy tamin'ireo nanao hoe za re notany anareo zavatra iray raha hovalianareo zany za kosa maly aminareo zay fahefana nanaovako zany ny batisan'i Jaona avy taiza avy tany an-danitra sa avy tamin'ny olona ary izy ireo niarana saina ka nanao hoe raha olazaintsika hoe matsy hoe avy tany an-danitra dia hovaliana hoe nahoanareo tsy nino azy nefa ny raha avy any an-danitra ary olazaintsika kosa izy hoe avy amin'ny olona dia matahorintsika efa ny olona efa mihinana io ranga io fa mpaminany Jaona io dia namaly an' Jesosy izy nanao hoe problème be mamaly an'izany fa tonga dia atao hoe tsy fantatray fotsiny rangahy na fahefana viaza na viaza na batisa viaza na izy na viaza dia namaly amin'izay Jesosy raha valeo ay tsy fantatrareo bon za kosa ozy izy Jesosy tsy laza aminareo zay fahefana nanaovako an'izany rehefa tsy voavalinareo ny fanontaniako dia nanaovany fanoharana amin'izay dia hoy Jesosy taminy ahoana ary ny hevitrareo nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy dia nakeo amin'ny lahy matoy izy ka nanao hoe andeha anaka andeha miasa any amin'ny tany boaloboka anio fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha nefa noho ny afaka kelikely dia nanenina indray izy hoe naninona koa ry tsy nanaiky ny baiko ny dadanay teoko sy tsy maninona aloha andeha any ary ahy sao dia mba tsy fahamaliana dia nakao amin'ny faralahy indray izy ka niteny taminy hoe ndana anaka ataovy ny asa
mamboleny voaloboko dia namaly le faralahy eny dada eny tompoko andeha kanefa ny za kamo za tsy hoany ray dia tsy nandeha izy dia nantaniny am'zery zareo izy ary ozy izy nanao ny sitrapony ray iny amin'izy rahalahy reo mantsy le farisesym-panora-dalàna zay nantany azy nizokony zany zandrany dia namaly zareo lamatony nanao ny namaly ny antsony rainy mazava be mivaliny zany dia namaly jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa mpamoretra sy ny vehivavy jangy efa melohanareo any amin'ny fanjakan'andriamanitra fa jaona nakany amin'ireo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa ianareo tsy nino fa ny mpamoretra sy ny vehivavy janga zay lazainareo fa ho very satria mpangorokarena mpambotry vahoaka sady mpijangajanga eran'ny tanàna no nino azy fa ianareo kosa dia efa nahita izany na dia efa nahita izany azy dia mbola tsy nanenina mba hinonareo dikan'izany ny vehivavy zay ampangainareo fa mpijangajanga ny lehilahy zay ampangainareo fa mpangorokarena sy mpambotry vahoaka amin'ny firenena nino tsy nandray izany tenin'andriamanitra zany ireo dia melo lalana anareo any fa aza dia mitsaratsara olona hoe reo very fa zay ny tena izy no aloalaranareo any ty misy fanoharana anankiray indray ozy izy misy lehilahy tompotrany na natao tany boloboka dia name fiazy manodidina dia niady fa miazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naovany tamin'ny mpiasa tany zany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy ary efa mbiakaiky nytao mpavokaran'lay voaloboka zany dia naniraka mpampanompony izy hakany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra fa ny mpiasa dia nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohiny ny anankiray ny vonoiny ary anankiray notoroany vato dia naniraka mpanompo afaka ndray koa izy maro no teo fa nataony toy zany koa ireny anoho ny farany dia naniraka ny zanany izy akany aminy ka nanao hoe hanaja ny zanako kosa angamby izy amin'ity ndram-pandeha ty e kanjo ny mpiasa tany noho nahita ny zanaka dia nresaka ity ny tena mpandova andeha vonotsika izy dia ho latsatsika ny lovany zao ny sariny zany napetraka teo lay tany dia nasiana mpiasa ny asa teo izy moa ny mpiasa napetraka amin'izany tonga dia tsorona nasiana pastera teo nasiana missionnaire teo nasiana evangelista teo nasiana loholona teo nasiana dorcas teo nasiana diakona teo miasa n'io tany io mba hampamokatra an'io ozy izy amin'izay ny tompony ndana ary makany mba maka ny vokatra any ianareo dana mba maka ny vokatra ny tany tany dia ozy izy reto mpiasa tany reto tonga le olona nirana no kapohiny ny anankiray ny vonoiny ary anankiray ny toroahany vato ny moa zany kapoka zany kapohana amin'ny toroteny ina zany vonoina zany vonona ny fiainam-panahiny mba tsy hivavaka intsony ina zany hoe ny anankiray ny toroahany vato ina digna ny toroahany vato ampangaina amin'ny zavatra tsy marina rehetrarehetra io dia nanao an'izao dia mandeha ny fiampangana ty dia mandeha ny fiampangana ry dia totoafo mihitsy le torabato vadika bibilava io e vadika hipopotame e vadika elefante vadika androngo tsy haitro alefa daholo io dia zao io dia zao io dia zao zany ny torabato nalefa tany amin'ilay iraka izay nalefa nataony reto mpiasa tany reto dia fary angamba naja ny zanako izy e fa reo no nitazy dia hoe ity ny mpandova andeha vonotsika dia ho latsatsika ny lovany zany hoe le mpiasa reto zany tsy vitany hoe ny torabato tsy vitany hoe namono tsy vitany hoe nikapoka fa tena nieritreritra mihitsy hoe ho vonotsika ny tompony ny zanaka dia lasatsika ny taniny zao ny sariny zany andao ahodikoditsika le fiangonana dia lasatsika mihitsy le fiangonana satria iny mpandova fa tonga dia mivory sy dinidinika tany izy rehetrarehetra iny tena tompony zanaka fa zao vonono io dia lasatsika ny tany boaloboka ny sariny zany dia mazava ho misy mpiasa tena mieritreritra n'izany hoe tena ahodiko mihitsy ity fiangonana ty dia zany lasa lohany indray andeha hitondra olona hiaraka amiko dia zany lasa lohany indray dia mazandray mba mihinana ny fanatra dia mazandray mba mihinana ny fahafolo-karena dia mba mety mba ohatra ny pastera maolona indray satria zaho no mihinana fanatra sy fahafolo-karena dia raha tsy mihinana tokoa moa za ve dia isy an'izao conférence ataontsika zao raha tsy mihinana tokoa moa ve za dia isy sonorisation ohatran'izao raha tsy mihinana tokoa ve za dia isy fiangonana ijoro ty raha tsy hihinana tokoa ve za dia isy reto pastera reto azo karamo mihinana daholo dia rehefa voky dia matory tena marina ane zany voky izy dia matory satria nahazo sakafo
normal zany hitatsika saritsara le izy voky izy de matory dika zany nihinana sa tsy nihinana izy zany nihinana izy zany enjana be zany da andao vonoitsika ozy izy de lasa atsika efa nisy tato amin'ny tantaran'ny fiangonana ve zany sa mbola tsy nisy efa naino an'izany venareo sa mbola tsy nahena efa nisy zany ary io tsy ny fiangonana apokalypsy ihany fa misy an'io daholo ny fiangonana rehetrarehetra misy voalobodratsy daholo tsy mamoa de misy olona tonga avy atrany de tonga de andao tsika alaitsika ny taniny zany mampatonga ny fiangonana lasa mizarazara be tabe reny any satria te handova daholo zany te handova de ara-baiboly daholo reny rehetrarehetra reny fa ny farany de tia marana antsika azy toy zany vaky teny andininy faraika amby efapolo andininy sivy amby telopolo Matio toko faraika amby roapolo tsika andininy sivy amby telopolo ary ny sambotra azy izy ka namoaka azy tao ivelany tamboloboka de namono azy vonono zany le zanak'ilay tompon'le voaloboka le sa de manontany am'izay Jesosy ko raha tonga ary ny tompon'ny tany voaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany de namaly indray reto mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy reto ny fariseo sy ny mpanao ara-dalàna sy ny olona andiny raiky amby efapolo hoy izy taminy ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-doza izany ozy zareo ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-doza izany ary ny tamboloboka dia ovany any ampiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoana avy zay navaliny zareo tonga de hitany zareo mihitsy hoe raha zany ho amiteran' zany tompony zany sa zany ozy izy dia taoko mahita loza mihitsy zany ary de omeko ny hafa ny sa fa ho alako tao amin'ny sa zany zavatra zany tena marina tokoa zany tena maly am'izay Jesosy tsy novakinareo va ny teny misoratra masina manao hoe ny vato efa nilavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehova izao ka magaga eo masotsika tsy efa nivakinareo ve nysoratra masina hoe ny vato zay efa no lavy ny mpanao trano de efa izy no natao efa fehizoro ina moa dikan'izany Kristy ilay nenjena sy ny toerana zay nataony rehetrarehetra na mamoaka devoly izy manao sasoy de fahefany devoly namoahany io devoly fahefany Beelzeboba namoahany devoly mpamitaka io devoly anareo aza mino an'io de ny hafarany fanenjena mahavaivaina tao tamin'i Kristy tonga teny amin'ny azo fijaliana lavy ny olona rehetrarehetra kanefa i Kristy ny lavina io ndray io lasa vato fehizoro ny orenan'ny finoany kristianina rehetrarehetra taty aoriana de mivoninahitra ilay Kristy zany fa izy ny mpamonjy antsika halleloia izy ny lasa vato fehizoro mbola iorenan'ny fiangonana fivavahana kristianina amin'izao fotoana izao andininy telo amby efapolo hoy Jesosy ary noho izany de lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena zay firenena mahavokatra ny voany ary zay mipotraka amin'ity vato io de ho torotoro fa nazovinazovi ny anjarany de ho mongomongo ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany de mitady sambotra azy izy saingy nataotra ny voaka satria nataony voaka ho mpaminany Jesosy aono izy Jesosy rehefa vita zany adevitra zany enareo voaloboka tsy namoa io enareo voaloboka namoa voalobodratsy io ho tapahana ozy izy esorina ho etezana fa mbola nitsindriny Jesosy esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena zay firenena mahavokatra ny vony rehefa tsy namokatra zany reto voaloboka nambolena ireto de nesorina taminy de zany ry fiangonana malala zany rehefa mampatonga an'ireny voaloboka nesorina no tapahana ny ala ireny fa ny manao an'ireny zany de fitaovana fotsiny zay mety fiangonana sipitarika eo fa ny tena marina de Andriamanitra mihitsy no manety ireny voaloboka tsy mamoa ireny ao amin'ny fiangonana manapaka an'ireny ao amin'ny fiangonana isaraka amin'ny fotony manala azy eo amin'ny fiangonana na de ty hipetraka ao ry izy tsy tafapetraka eo tsy maintsy lasa esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena zay rehetra mahavokatra de fantany zareo fa izy no nitenenina tamin'izany de mbola nitady fomba ndray isambotra an' Jesosy zany hoe rehefa fantany fa izy no voateny de nitady fomba isambotra an' Jesosy zao ndray ny sariny zany fantany hoe zany ho asina amin'izany toroteny zany izay nivelesina amin'izany toroteny zany satria izay lefa voakapa izay lefa nasorona kiza moa ny nanala
nga pastera sa ny fiangonana, Andriamanitra mihitsy no manala an'ilay olona tao amin'ilay fiangonana, zay tsy namora rehetrarehetra miala, tsisy arrangement. Dia fantany hoe zay no asiana amin'izany toroteny zany, dia vao mainka ny aromodromotra reto olona sy fariseo saduseo tamin'ny andron' Jesosy reto. Hoe ndao rangasamborona io dia potehina mihitsy, dia vonoina fa manafitoina manahirana ny saiko mihitsy, fa vonoko ratratrako sambory fa hoan'io no mamelively atsika tsy mipetapetaka atsika amin'ny toroteny. Ahoana zay lazainy voaloboka tsy mamoa, ianareo ahoana tsy mamoaka, zay lazainareo fa tsy mamoa, inareo ara-dala mbola mipetraka ao, zay aty zao tena zao zay tsy namory ny sorony. Dia fatano izy fa izy nitenenina tamin'izany. Dia amarana antsika azy le teny amin'ny Hebreo, satria androanitsika dia isy voaloboka vaovao ambolena indray hitsiry eo amin'ny tany-boaloboka, zany hoe isy atao batisa zany androany, zay tena voaloboka Kristy. Dia zao ny lasana azy ato amin'ny Hebreo 2:2 ny andininy voalohany. Hebreo 2:2 ny andininy voalohany. Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafy kokoa zay efa retsika, fendrao indaosina hiala aminy isika. Ary amin'izany isika zay ho atao batisa koa androany, zay vonona ny andeha amin'izany tsisy terena na iray azy, fa zay tsika andeha hiditra amin'ny tany-boaloboka io volena ho karakaraina, asiana zezika, azo fitahina mba hitombo tsara zany. Dia aoko tandremantsika mafimafy kokoa zay efa retsika, fandrao indaosina hiala aminy isika. Aoko tandremantsika zay efa retsika, ny devoly dia tsy maintsy hitady ny fomba rehetrarehetra isikirana zay efa renao tany mba analana anao tao, atonga anao foto-boaloboka halazo, atonga anao sampany mamoa voa ratsy, atonga anao ho voaloboka voety amin'ny sampany, atonga anao voaloboka tsy mamoa dia esorona, zay tsy mamora rehetra ozy Jesosy dia esorona amin'ny foto-boaloboka miala. Dia mety ilaza zao ny sasany fangano fiangonana ny foto-boaloboka, fiza moa ny vatan'ny Kristy, iza ny vatan'ny Kristy? Tsy ny fiangonana. Dia ho nofinina izy ozy izy, ho nofo ray ihany, nanoaran'ny Kristy ny fanambadiana, zava-masina zany amin'Andriamanitra, fa Kristy ny lahy, ny fiangonana ny vavy, ka raha mivady Kristy sy ny fiangonana, dikan'izay fiangonan'ny Kristy zany io, izy nanangana an'io matoa miorina io. Ka raha miala amin'ny fiangonan'ny Kristy ianao, dia izy mihitsy ny nanala anao tao, kapaina nasorona tao anatiny, dia tsy namoa. Dia hoe tandremo ary, so voasingotra indray izay efa nomena antsika zay, ka ho tafala tamin'izany indray indao sy ny ala amintsika arak'izay ataony sasany. Fa aoko ho tandremantsika mafimafy kokoa. 3:12 amin'ny Hebreo 2:2 io, ary koa izaho atoky azy, ary indray koa indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra. Ankehitriny Jehovah ray dia afaka miteny koa, indreto izaho sy ireo zaza nomenao ireto fiangonana reto, zanaka ara-panahy daholo tsika, tsy eto Mazengafa eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, zaza nomenao indreto izaho sy ny zaza nomenao hoentina izy tsika, hoentina izy tsika, ataovy mafy raha tsy mihinao an'izany ianao aza mitehaka mafy ary zao. Halleluja, hoentina ho any an-danitra reto za sy ny zaza nomenao afaka milaza amin'izany amin'ny Kristy, afaka milaza amin'izany amin'Andriamanitra voninahiny anarany reto za. Raha tonga amin'ny fotoana ho avy Kristy, aiza ny zaza nasaiko ny tandremanao, aiza ny zaza nasaiko ny taizanao sy ny kolokoloanao, reto ny namoa voaloboka tsara fa zay namoa voalobodratsy tompo dia miala tsiny fa ianao ihany nefa naninina azy, efa nanety azy, ianao ihany nefa nanasitra azy, ianao nefa nikapa azy, izy ianao esorona zay tsy mamoa rehetrarehetra zay voalobodratsy reny tompoko dia tsy hitako zay natao, fa ianao ihany moa nanapaka azy sy nanala azy, fa nanaverinao izy, inona ny azoko atao, fa niraisiko izy, fa rehefa tapaka tany izy ka tafaverina tsony, inona ny azoko atao, fa ireto kosa izay zaza nomenao dia mba afaka milaza koa amin'izay fotoana zay hoe Jehovah ray misaotranao fa vitako ny asa zay nampanaovinao teto Mazenga, fa na dia teto no nahitako lozam-piarakodia voalohany indrindra saika nafaty anay mianakavy, mbola nitoizako hatramin'ny farany. Teto any saika maty ny poany varatra, tsy nijanona teto any laniny maingo, mbola eto ihany
ary mbola tonga eto satria ity no azo atao hoe zanaka vavy faharoa. Ary ny farany zay adiniko ny laza azy, tetiko ny saika namoizako ny zanako voalohany indrindra tamin'ny fiainako ny Lamatoa teto Majunga, nandritry ny fampianarana apokalipsy ireny tao Tsabingo ny lasan'ny ranomasina. Zanako Lamatoa tamin'izany tsy haiko izy 8 taona sa 10 taona sa 12 taona, lasan'ny ranomasina tao Tsabingo. Zaza anankiroa zareo ny lasany, ary saika tsy velona fa avotra ihany nisy olona namonjy azy. Dia rehefa voavonjy io zaza io tsy natsiaro tena intsony, efa torana zany. Dia napetrany zareo tamin'ny arabe teo, dia nipotseriny zareo ny kibo nivoaka ny rano, dia natao bosabosa. Dia zareo manapotsipotsitra azy eo, dia nisy lehilahy anankiray mainty be lavabe zay io niteny tamin'zareo hoe mahery ny zanahary ny lahy tsy maty teo ialahy ozy izy, sady lasa le ranga. Dia iny le zaza noentina tany amin'ny hôpitaly tao Androva. Dia noentina tao amin'ny hôpitaly tao Androva, dia nasiana oxygène sy ny sisa. Dia any izy amin'izao fotoana zao, efa efatra ny zanany amin'izao fotoana zao io Lamatoa io. Ary dia mamokatra be io zanako Lamatoa io satria tany voaloboka mamokatra koa ny azy, ka dia mbola mamoa voaloboka tsara izany zaza izany. Teto Majunga koa zany no saika maty zany, teto amin'ity Majunga ty zany tena nahitana loza maro hatramin'izay nanaovany ny asa eran-tany. Dikan'izany ho asehon'Andriamanitra eto amin'ity faritra ty ny voninahiny sy ny heriny rehetra. Halleluja! Tsanganitsika hivavaka ary hisaotra an'Andriamanitra fa zay ny afatra nomena antsika tamin'ity androany ity. Matoky afa ho voaloboka moa voatsara daholo itsika. Amen. Fa ny sampany rehetra zay tsy mamoa dia esorina ho etezana ho kapaina. Hivavaka ary tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray eo, misaotra anao zay ny amin'ny afatra zay nomenao anay. Ny afatra nomenao ny fiangonana Tompo dia mazava hoe amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay efa rentsika, fa andrao hindaosina hiala amintsika, hiala aminy isika. Izany hoe nambaranao Tompo fa nikarakara tany boaloboka anao teto Majunga, teto amin'ity firenenay malagasy ity, nidatra hatrany ampitan-dranomasina any zany voaloboka izany. Dia nampitandrina ianao mba hiazona mafy izany foto boaloboka izany, fa andrao dia indosina hiala aminao indray aminay indray izany fahamarinana sy fahazavana izany. Eny Jehovah Tompo, ny azo rehetra zay tsy mamoa vo izy ianao dia nesorina, no kapaina, no etezana tamin'izany fotony izany. Dia maro tokoa Tompo ny vo zay tsy namoa rehetrarehetra no efa nesorina, efa noetezana, no kapaina. Fa izany dia tsy nahafaty ny tena fotoboaloboka satria mbola eo hatrany ny fotoboaloboka, ary dia mamoa vo tsara dia mbola mamoa vo tsara hatramin'izao. Ko dia misaotra anao zay Tompo ny amin'ny afatra satria androany isy sampana vaovao indray amin'ny voaloboka izay itsimoka, ary angataka aminy koa ianao mba amoaza ny voaloboka tsara fa hikarakara azy ianao. Fa raha sanatria moa voalobo-dratsy koa ireo zay sampana vaovao itsimoka androany, ireo zay atao batisa androany, dia efa samina eno izay fa tsy maintsy ho etezana, tsy maintsy ho esorina, tsy maintsy ho kapaina indray. Ka za Tompo efa mivavaka sady amin'ireo sampana voaloboka vaovao zay hiditra androany, mba ho tehirizinao ireo ka dia mba hamoa voaloboka tsara ary hamoa voa be satria miaraka aminao. Anao ary Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy ilay maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany. Ho azy ilay nidera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluja. Amen. Manatsatsika ary mba hamonjy toerana izany isaorantsika an'Andriamanitra.